fanatanjahantena kosa ho tanterahana ny faefatra amby folo hatramin'ny fahenina amby folon'ny volana aprily zao ny andian'ny fahavalo amby telopolo amin'ny fiadiana izay ho tompon'ny Afrika eo amin'ny taranja judo skajy senior raha nambaran'ny filohan'ny fédération ty taranja ity dia eto Madagasikara no anatanterahana ny lalao rehetra. Firenena miisa 520 ny efa nisoratrana andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon'ny Afrika eo amin'ny taranja judo skajy senior izay atao eto Madagasikara manomboka ny 4-5-20 aprily 7-10 ho avy izao. Pikatroka 500 no andrasana amin'izany fananana izany mahatratra 300 eo ny isan'ireo délégation avy atsy Afrika ho tonga eto Madagasikara. Azoko ambara zany fa manomboka amin'ny fotoana io dia lasa kapitalin'ny Afrika ny tanànan'ny Tananarivo amin'ny fandraisana ny championnat d'Afrique izay hatao eto Antananarivo. Afaka ambara koa fa ny présidentsy fédération internationale dia ho tonga eto Madagasikara mandritra ny championnat d'Afrique io. Mazava ho azy fa ny fatongavany dia anisany zava-dehibe izay ataony ny fanaovan-tsonia miaraka amin'ny ministèren'ny fampianarana ampidirana ny judo any an-tsekoly izany. Amin'ny firenena mpampiatrano antsika dia andraisantsika anjara avokoa ireo sokajin-danja rehetra ifaninanana hoy izany Jacques Rakotomalala tale teknika nasionaly. Ho an'ny lehilahy dia sokajy 7 no ifaninanana latsaky ny 80 kilao, 90 kilao, 370 kilao, 220 kilao, 70 kilao ary ny 100 kilao sy ny mihoatra ny 100 kilao. Eo amin'ny sokajy vehivavy dia ny 270 kilao, latsaky ny 90 kilao, latsaky ny 70 kilao, latsaky ny 370 kilao, latsaky ny 70 kilao, latsaky ny 270 kilao ary ny mihoatra ny 270 kilao.